raha maniry ariva avaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any Antaninarenina, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo. dia mamerina ny fiarabana ao antsika rehetrarehetra indrindrindrindra ho an'izay somary mety tara kely vao tonga ary manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao anio. Amen. Hoana venao iain'ny tompo androany dia atonga lany ny sofinao iaino ny filazany, tsy pastera no iresaka aminao fa izy mihitsy no iresaka aminao. Amen. Lazao kely zay le namanao tsy pastera no iresaka aminao hoe tsy teniko io, tsy teniko io, za koa mba miaino ny anjarako, dia samy mahazo anjara tsika miala eto dia samy vokytsika dia samy andrositsika fahalalana azy. Amen. Naoara sika amaky teny amin'ity andro anio ity Korinthiana faharoa no ovaketsika. Mety misy karazana feo any velany mety somary manelingela kely tsy ndraindray eny tsy foanafoana fa tena ifantoko tsika androany dia afahantsika mandreny tompo anio. Amen. Korinthiana faharoa toko voalohany andiny fatelo ka hatramin'ny fafito no ovaketsika amin'ity andro anio ity. Korinthiana faharoa toko voalohany andiny fatelo ka hatramin'ny fafito no ovaketsika. Toy izao nivaky ny teny rehefa hitanao izany. Aminaran'i Jesosy, isaorana ny Andriamanitra, rain' Jesosy Kristy tompontsika, rain' ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba aizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. Amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra anay. Faraky ny habe ny fijalian'i Kristy miatra aminay no habe ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany. Ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izany. Ka miasa amin'ny faharetanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo fahoriana ny iombonanareo ny fampiononana koa. Amen. Io teny izay ohatrany jeu de mots izy ako teniny ny apôstôly Paul io miresaka inavy izy teo fampiononana sy fampiononana sy fahoriana. Zay ny zavatra resahany teo, fahoriana dia fampiononana, fahoriana dia fampiononana. Zay no fampizarantsika amin'ity andro anio ity, mba halalantsika ny anton'ny zavatra rehetrarehetra, mba hialany le zao dia haveloman'i Kristy. Izy io mantsy raha lasiana bavy ny zava-dehibe indrindra amin'ny tontolo fanomponan'Andriamanitra dia ny zavatra mipetraka ao anatin'ny fo fa tsy zavatra miseho ety ivelany. Ny zavatra mipetraka ao anatin'ny fo no mibaiko moramora ny zavatra miseho ety ivelany. Hoy izy ny teny Jesosy hoe raha ratsy ny rakitra ao am-pon'ny olona dia ratsy ihany koa ny zavatra voakany. Raha tsara ny rakitra ao am-pon'ny olona dia tsara ihany koa ny zavatra voakany. Ataovy tsara hozy izy ny vo mba amina hazo na ataovy ratsy ny vo mba amina hazo. Fa tsisy an'izany hazo tsara dia mamoa vo ratsy zany, ary tsy misy hazo ratsy dia mamoa vo tsara. Ny depara ny fanomponan'Andriamanitra raha lasaina bavy dia miainga ao anaty fa tsy ety ivelany. Ny ety ivelany mandeha milamina, me mihitsana, me mitombo sy sisa rehetra. Karakaraka fanompontsika an'Andriamanitra dia me tsara hatrany ny ety ivelantsika. Amen. Ambokiny Jaona toko 7:7 ao dia ny zavatra izay fantatry Jaona mihitsy, Jaona mpanao batisa, mikasika ny mission dia ozy izy filazany, izaho no feo no miantso any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah.
ataovy mahitsy ny lalakaleny. Loasa rehetra ho totofana ny avoana rehetra etry ary ny mikitotoana aravona fa ho avy Jehova hitondra famonjena. Fantatry jonina tsara mihitsy fa ny mission eto amin'izao tontolo izao dia hanamboatra lalana ho an'ny zanak'Andriamanitra ary rehefa vita izay dia ho akisakisy. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana amin'izay anakisahana ny jonina dia nametraka fanontaniana izy hoe mandana hoe anontanio Jesosy hoe zao marina ve ny tena fandehan'ity raharaha ty, zany hoe fantatry ny fanahiny fa tsy iainany ety ivelany le izy, tsy voarainy ety ivelany fa noho ny migadona tokoa le izy dia eo izy vo manontany hoe fa ahoana ary zany zavatra zany, fa ohatra zao marina ve ny tokony fandehan'ity tantara ty. Izy miteny eo mijanona toko fahatelo andiny faraiky amin'ny telopolo hoe za tsy maintsy miena, izy tsy maintsy mitombo. Fa rehefa nahena an'Andriamanitra marina ngarainy dia nametra-panontaniana indray hoe tena zao marina ve le lalana. Fa tsika rehetra ireo miaina an'izany zavatra zany daholo, fantatritsika itenin'Andriamanitra io, fa rehefa tonga tokoa lay action an'Andriamanitra dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena zao marina ve fandeha le izy pastera, fa ngamo zany tsy maintsy tena ohatran'izao moa zany le fanompoana an'Andriamanitra. Dia izay ny antony fizarantsika tahaka izao, fa ny any anatiny mila manaiky dia manaraka moramora ny ateoriana. Nanaiky any Jaona tamin'ny farany, naiky hatramin'ny farany izy. Fa le tao anaty raha tsy nisy an'izay fanekena zay aloha tao anaty dia nanday izy. Tsy zany ka, tsy zany. Fa rehefa nisy an'le fanekena tao anaty dia nanaraka moramora ny tety ivelany. Asinao le izy. Androany aloha amin'ny tapany voalohany dia tiako foana mizara aminao ny fahateraam-baovao. Satria ny antony isaky misy ho fotoana tahaka izao na ho antsika manaraka eto toerana na zay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia tsy maintsy misy foana ny olona izay mety mbola tsy naharay an'izany zavatra zany. Za manokana tao anatin'ny tontolona fanompoko an'Andriamanitra dia tany tany 1996 tany nandrenesako voalohany ny filazantsara. Efa nitezana tao anatin'ny fivavahana fa fivavahana fomba fotsiny tezana religion dia tsisy ninina voaraiko. Fa teo amin'ny 96 dia naheno ny filazantsara dia resy lahatra ako aloha amin'ny fomba fahazoko azy. Fa nandritra volana maromaro tena henoko mihitsy hoe mbola tsy tafiditra le izy. Zany hoe mihaino ny sofina fa ny fanahy tsy maharay. Za androany te hizara aminao amin'ity androan'io ity fa ny fototry ny fiarahana amin'ny Kristy raha lasena bavy tsy resaka hoe mandehana mivavaka, tsy resaka hoe mamaky baiboly, tsy resaka hoe manova an'izao, aza mangalatra, aza mamon'olona, aza mijangajanga, tongava mivavaka, manova rakitra, manova mpafolo-karena, atao batisa ianao. Be dia be ny olona miaina zavatra ohatran'izany ary tsy olona tsy ray, tsy roa, tsy telo. Fa vao tamin'ny heriny nisy olona tena niresaka tamiko mihitsy hoe zay eo izy tena mifindra fiangonana foana. Dia isaky mifindra fiangonana zay dia ny zavatra voalohany tsy maintsy ampanoviny ao am-piangonana anay le pastera, tsy maintsy atao batisina reo. Dia izy menakavy tsy fantatro tsony hoe impiry hafa faravakely ny indimy efa natao batisa. Dia nefa za maheno ny sofiko amin'ny fomba firesany fa tsy voarainy akory le filazantsara. Tonga taty amintsika izy dia niresaka izy ako hiditra ato fa ataovy batisa, tena tsy manao an'izany aho, tsy manao an'izany aho. Fa raha tianao dia mipetraka ianao aloha miaino, mipetraka aloha miaino, tsy fombafomba mpivavahana, tsy fandraisana fanasan'ny tompo, tsy fianarana mandritry ny herintaona fa fandraisana ny fitiavan'ny kristiana. Tsy reraka mihitsy amin'ny tory ny filazantsara tena izy aminao sy manambara aminao fa tiatsika loatra Andriamanitra, tiatsika loatra izy. Ary ny fitiavany atsika dia tsy fitiavana mandalo tahaka ny ain'olombelona, tsy fitiavana manavotra anao amin'ilay ola kelinao eo. Aza miteny ianao aza atao kely ohatr'izany ny olako pastera, tsy mbola voatantarako anao kory dia ataonao kely. Tsy zany no miteny hoe kely fa eo anatrehan'Andriamanitra kely ny olantsika, kely. Ozy izy Mosesy nyresaka rehefa tonga teo anatrehan'ny ranomasina mena, inona no atao eto? Bavakeo kely rehefa tonga ny an-trano ianao ny Exodus toko 4:12 fa any tantara Mosesy sy ny ranomasina mena.
dia ozy izy Mosesy tena sanganena izy teo anatrehale ranomasina mena. Ahoana ry fomba fitondran'Andriamanitra zany? Fa maninona no entina ty atsimo izahay, nefa ny tany Kanana dia any avaratra. Ohatrany hoe irahan'Andriamanitra zany rahalarado alefako any sambava ianao. Fa zao ny sambo andehananao dia makany Fort Dauphin. Ozy rahalarado efa ela nanaovako ty asy ty, fa tsisy lalana makany sambava mihitsy amin'ny Fort Dauphin. Fa atsy dia atsy dia atsy dia atsy dia atsy. Ozy izy Petera ndre mandeha rehefa ny rahan Jesosy manjono, mandehany ianao manjono. Petera mahalala tsara ny fotoana izay tokony anjonoana, fa ny fanjonoana dia amin'ny alina. Zany hoe mbola milamina tsara ny ranomasina, mbola tsisy ninina, mbola tsy mihetsika ny onja. Fa ny vanim-potoana izay any rahan Jesosy azy manjono, amin'ny fotoana tsy tokony anjonoana intsony. Efa mihetsika ny ranomasina. Ozy izy Petera atry ny alina ange Jesosy no naratoky teo, tsy misy ao na dia pirina ary. Tsisy ny andrasako atry ny ela, fa tsisy. Andriamanitra manana fisainana ary manana fomba fijery rehefa mijery ny olona antsika olombelona. Kely zara raha misy. Tonga anatrehany ranomasina mena, ranomasina ty ozy Mosesy, tsy hita Mosesy atao. Ozy izy Mosesy nyresaka tamin'ny olona, mipetrahy anareo, mijanona. Fa Andriamanitra monjy anareo. Ozy Andriamanitra mivoaka tany amin'izay resaka tamin'ny Mosesy, azasainao mijanona zany ny olona, lazao amin'ny oloko mba handroso izy, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanako. Ozy Mosesy amin'izay, hoy fa ahoana handroso aizy izy? Ranomasina eto ary tsy vitan'izany. Fa zao fanambaran'ny tenin'Andriamanitra no amafisin'i Jehovah ny fo Farao. Jerenao le problema mitranga dia ngarainy ihany manao zavatra rehetrarehetra. Efa efa ranomasina mena, mbola kitikitihany koa Farao any amin'izay misy azy tany. Hoe ndany enjeo angany enjeo. Ahoana ny avelandeny andevo, izatsony ny anamboatra le trano, izatsony ny anamboatra le piramida, izatsony ny anamboatra le lapa, andany enjeo reny. Tonga amin'izay ny fanenjehany ranomasina eto anoloana. Memenina amin'izay ny vahoaka, zao ny afatra Andriamanitra tamin'ny Mosesy, lazao amin'olona mandro soa. Ay, hoay ty ranomasina mena atao ahoany ty? Zao fotsiny izy Andriamanitra. Iny atena tananao iny tehana, ingao fotsiny, ingaina. Dia ahoana rehefa ingaina? Jery Mosesy any an-danitra, inona ary mitranga any an-danitra any? Ka tsy any an-danitra le izy feto tany, sokatra ny ranomasina. Tsisy dikany amin'Andriamanitra ny problema antsika. Fa fitiavana anao androany dia tsy ho resaka problema eo. Ny tsy azon'ny olona matetika dia zao reny hetsika, reny everitsika fa zavatra sarotra ireny. Andriamanitra zany manao zavatra manipulation atateraka ny sitrapony rehetrarehetra fotsiny ao anatin'le izy. Misy zavatra tiany atongavana, fa ny olombelona dia tsy mahita fa tsy lay zava-misy ankehitriny. Raha ny fitiavan'Andriamanitra zao fa mahany an'ity olako androany ity, azony Jesosy atao zany androany. Zao kely le namanao azo ny atao zany hoe, fa tsy zay ny tia ny aviana. Isika mamaky ny Baiboly dia mahita ny ranomasina mena misokatra, mirakla be, aleloia, misaotra Andriamanitra, tsy miova ianao, zao sy sisa rehetra. Fa tsy zay no tia ny aviana. Tsy zay ny tia ny aviana. Isika mahita ny mirakla ny divay, rano, ray ina moa izy ty, ray tsy tadidiko tsony zay fomba filazany anazy. Ray siny. Vadika divay, aleloia, vadika divay le izy. Fa Andriamanitra manana planina ao ambadika. Ny fiainantsika io, Andriamanitra manana planina. Ary raha mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao, dia ny planin'Andriamanitra dia nitondra anao amin'ny famonjena, hanoro anao an'ilay fitiavana faratapony, dia tsy inona fa nanoloran'ny fiainana ho anao. Aveda fitiavan'Andriamanitra atsika. Tsy resaka vahaolana kely vetivety eto ozy ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mahantra noho ny olona rehetra ange sika raha maninona. Raha ito amin'izao fiainan'izao ihany no anantena atsika n'Andriamanitra. Raha zao zava-mandalo izao ihany, zay faly manana an'Andriamanitra, izy manokatra ny lalanay, izy mame fitahina ho anay, izy mame sakafo, izy mame an'izao, izy mame an'izao, izy mame an'izao, izy mame an'izao, dia avy eo inona? Dia avy eo aninona dia mitondra ho aizy zany. Anisany zavatra mampalahelo asy matohana ny foko na mahita olona antitra
gaga ianao hoe mahita olona antitra hoy ino matohana amin'izany antitra mampalahelo ve zany pastera tsy antitra mampalahelo fa antitra fotsiny amin'izao satria ny antony dia zao jereo nge rehefa manomboka zao ianao rehefa mahita olona antitra dia mba jereo fa reny olona reny a ny akamaroam-potoany tsy hitantsony zay atao petrapetraka dia raha mbola sahirana lalany mandeha ho aty zay a dia nisy raha bebe zay mangataka eny am'moron-dalana ery ampita lavitavitra ery dia mijery ala izy a dia toy ny olona tony zany tsisy ninina mbola efa antitra be izy mbola zay ihany ny ataony eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy nanana antom-pisina hafa izy akoatra fitadavana haniko hoanina zany ve ny fiainana iainantsika eto hitady haniko hoanina dia analehibe zaza dia rehefa misy ray sorosy telo dia ozy izy ny olona aveo hoe aiza le lakely dia tonga indray ny lakely dia asio farany sisa dia rehefa vitsy zay dia hitaiza zavokely dia andeha ohatr'izay fotsiny ny fiainana inona ny fiainana amin'izany raha lasanabavy tsy fiainana zany fa pasazy fotsiny ary miandry fahafatesana nataon'olombelona eto dia mitady lala mba olana ho an'io fiainana io o zany re mandeha ny ataon'olombelona tsy misy afa-tsy zavatra roa inona mola izy mamaolana sy mitady olana zay ihany ny ataon'ny olombelona izy rehefa milamina ny fiainany tady olana izy tady olana izy inona ny ohatra tsotra indrindra célibatera tsara izy tsy midifotra an'izan'izy zaho tsy jereko mihitsy izy amin'izao fotoana zao milamina tsara sakafo tsara miasa tsara mitady izy ao anatin'izay aiza ry ny ahita olana dia apresako ry vehivavy ry mila olana io milamina loatra ty fiainako ty rehefa mahazo olana amin'izay izy dia mitady vahaolana manaraka ao anandray vahaolana fa mila mivady zay midady vola zany mivandray ny olana iny tady olana manaraka ndray ndao hiteraka tsy raha voatsika roa rery milamina be na ny vola ary tsy hitaze anaovana azy fa zao aloha miteraka amin'izay miasa amin'izay mahazo vola ahikarakarana-reto ankizy reto vitsy zay ndao ndray anao trano hitady olana nge zany mandreraka manatabava fotsiny reo mpanao trano reo tady olana ianao manao an'izany tady olana ianao misy raha namana anankiray zay entrepreneur tsy izy efa tsy manatabava amin'ny raiky amby folo rahalahy mbola mirozorozy amin'ny valo fidirana amin'io ole tia fa liza vitsy sainy le asa zao ahoana sao zay nataon'ny olombelona hito amin'izao tontolo zao dia tianao ohatr'izay koa ve ny fiainanao sa milazanao ndrano misy fiainana tsara lavitra amin'i Jesosy Kristy manomana antom-pisina mandrakizay ary eto ambonin'ny tany ny fikarakarana azy tsy rahatra izay mialatsiny fa doktrine mpiangonana reny mivavaka ho an'ny maty reny fa ny maty tapitra ny rarahany tsisy ninona azo atao intsony fa na izy any amin'ny fahaverezana mandrakizay na izy any amin'ny fiainana mandrakizay tsisy hafa tsy changement ntsony azo atao ao anatin'izany lalana zany andao hitondra ambavaka na hifady hanina mandra-pahafatiny eo ary fianakaviana reraka fotsiny fianakaviana fa tsy mahova ny destiné amin'ny maty zany fa rehefa tapitra ny fiainany tapitra ny lalao ianao mahainao zao afatra zao za te hilaza aminao tianao loatra Andriamanitra te hanadio ny fiainanao izy te hanasa ny fiainanao izy te hanome anao antom-pisina izy fa tsy olombelona mirenireny zany ny taranakikaina raha lasy anabavy azonao ny zava-panahy resako ao anatin'izany ny taranakikaina dia olombelona mirenireny fa kio ny Genesis toko fahafiry ny tantara toko fahaefatra tantarany Kain sy Abela fa ikaina ny mpirenireny voalohany indrindra teto amin'izao tontolo zao ary ny taranany rehetrarehetra dia taranaka mpirenireny fantatrao ny atao hoe mpirenireny tsy hety ohatra le lazaiko teo mamorona olana sy mitady vahaolana fotsiny atao eto amin'izao tontolo zao tsy zany tsika taranaka voafidy ary androana te hilaza aminao fa te hanome anao antom-pisina sy antom-pahaveloman'Andriamanitra mba tsy handalovan'ny fiainanao fotsiny dia mametraka zavatra fomba fisainana hafa be anisan'ny zavatra mampalahelo ny olona indrindra ny olana goavana indrindra tsy haiko moa zany ny kolotsaina malagasy fa ny kolotsaina vahiny manana eny kolotsaina malagasy le izy hoe misy mandimby anarandray za zavatra zany tena matohana ny malagasy mihitsy ny hoe
maty dia tapitra treo le anarana. Tsy haiko mihitsy ny aloha le fomba fisainana hoe dia raha tapitra treo moa zany ny anarako dia maninona. Fa amin'le olona makarary ny fony mihitsy zany hoe tsy nisy nandimby le anarana. Zany ny fotom-pisaina n'izao tontolo izao rehefa tsy manana antom-pisiny izy. Dia eny mihodinkodiny eny fotsiny. Androany te-hizara aminao amin'izao tapany voalohany izao tianao Andriamanitra. Tiany meanao antom-pisiny izy, tsy tiany ianao andalo fotsiny eto amin'izao tontolo izao, fa tiany ianao hanana antom-pisina mahafinaritra lavabe. Hoy izay ataony resaka hoe miproblema ny zanak'Israely ranomasina mena, fa ny planin'Andriamanitra ho azy tany Kanana. Passage fotsiny ranomasina mena. Inona tika zany le resako anao teo ihany? Madinika kely oatra sa io olanao io, tsisy dikany io. Passage fotsiny io, fandalovana fotsiny io. Afaka heritaona tsy tadidinao intsony io. Fa androany raha tsy sapanao anemponao an'ny fitiavan'Andriamanitra, raha iso izy androany. Eke hoe Jesosy io, za tsy te ho taranaka kaina pirenireny fotsiny eto amin'izao tontolo izao, fa za te ho taranaka voafidy manana antom-pisiny eto amin'izao tontolo izao. Amen. Taontsika hiditra amin'le epistily ny Korintana faharoa amin'izay toko voalohany izay novakitsika teo. Dia zao amin'izay raha lasina baba satria fampitoly hafatra. Rehefa mandeha le tantara dia tahaka an'izao zavatra nitranga atao anatin'le izy hoe ozy izy Paoly isaonany Andriamanitra raha Jesosy tompontsika raha famindrapo sady Andriamanitra fampiononana rehetra. Dikany hoe fampiononana dia consolateur, fampaherezana. Rehefa lasa Jesosy dia zao ny zavatra lazainy, za ozy izy tsy hamelanareo kamboty fa ho alefako lay mpampahery, fanahy mpampahery na mpampionona. Zany hoe fanahy masina mihitsy io atao hoe mpampionona io. Dia zao ny lazainy Paoly ao anatin'le fanambarana. Ny fiarahanay amin'Andriamanitra ozy izy izay misy fahoriana dia misy ihany koa mpampionona, consolateur. Zany hoe rehefa misy ny fahoriana dia misy ny fampiononana. Rehefa tsy misy ny fahoriana dia tsy misy ny fampiononana. Rehefa kely ny fahoriana dia kely ny fampiononana. Rehefa lehibe ny fahoriana dia lehibe ihany koa ny fampiononana. Zany hoe lehibe ny asan'Andriamanitra any anatintsika. Rehefa mandalo zavatra dia zao amin'izay nambaran'ny apôstôly Paoly ao anatin'ilay izy hoe ary rampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izy zany. Rehefa niova ny antom-pisin'ny olona ka lasa Jesosy Kristy amin'izay dia mitodika ary zay ny filazantsara izay nomena anay ho toriana nandritra ny taona vitsivitsy mandraky tiany androany dia mitodika any amin'ny hafa amin'izay ilay izy. Rehefa voarain'ny olona ny fitiavan'i Kristy dia ny fitiavan'i Kristy io mampatonga azy hitodika any amin'ny hafa amin'izay, mijery ny hafa. Izay mahatonga antsika tsy miolon'olona irery fa tsy maintsy mifampahery amin'ny rahalasy-anabavy. Satria maninona reny zavatra rehetrarehetra ireny dia mahatonga antsika ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mahatsiaro ao zavatra izay niainanay toy any efa tantaraiko zany tamin'ny herinandro hoe nanomboka 2009 zay dia niatra problème, niara-ny problème. Talohan'ny 2009 aloha zany dia tena lamina, tena misy ny olona fa iseny vavay ho azy eny foana. Fitahiana tena miroborobo, zavatra rehetrarehetra atao mety daholo, fa tonga ny 2009 dia tonga ny problème. Ary satria za tsy nahazo an'ilay fitezana mikasika an'izay zavatra izay, fa tonga dia hoe miaraka amin'ny Jesosy fitahiana. Ny eo tsy lany, ny eo tonga. Dia avoaka ny tantara hoe ohatran'ilay tamin'ny tantaran'ny Elia, tsy nety ritra ny diloilo ao anaty tavoara ary tsy nety lany ny koba ao am-bata. Fa nanomboka 2009 zay niaina an'ilay lany ny koba ao am-bata. Ahoana ary ty? Ohatran'ny tsy fanoan'Andriamanitra ty lany ny koba ao am-bata ty. Ohatran'ny tsy fanoan'Andriamanitra ty lany diloilo ty. Kay miditra passage vaovao. Passage va filazantsara amin'izay ary fampianarana fa ny antom-pisiny ny fahoriana. Dia voalohany indrindra aloha fampiononana ho anay, fahafahana ihany koa mampahery ny hafa. Isika rehefa ho an'i Kristy ka nanolotra ny fiainantsika marina ho an'i Kristy dia zasy ianao natao fampiononana ny hafa, natao fampaherezana ny hafa, natao fampandrosoana ny hafa. Ka na inona mitranga ao anatin'ny fiainantsika dia mahasoa ny hafa foana izany.
Nisy fotoana indray mivadiko rehefa nandeha ny 2009 2010 2011 tapitra ny problemanay a teo amin'ny mois de novembre 2012 teo eritreretinao zany telo taona maninjitra tena nahita faisana mihitsy aloha tao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa izy no mitondra. Dia izao ihany koa zavatra mahagaga miaina an'ilay fahoriana ianao fa ianao ny anatinao any misy miazona zay le hoe fampiononana azonao zany. Rehefa miatrika problema ianao ny zavatra mila azonao antoka dia misy équilibre lamin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Ianao tsy miady rery zany ary ianao tsy maintsy tafavoaka. Ozy izy ilay hira teo hoe mbola toky anao hifikitra aminao tsy misy mahavita anay afa-tsy ianao ry Jesosy ty fa zao ny fandehany io tantara io a. Zay le fomba fijerin'le ranabavy hoe mbola hifikitra aminao ohatrany hoe za zany tena Jesosy za tsy miala zany za tena zao za tena zao za tena zao fa iny za tena zao le sentiment be iny le sasany miara ranomaso. Za tam'le tantaraiko tamin'ny herinandro hoe nisy nandroba fa ny magasin anay entana valeurna 65 millions de very fa ny maraina an'iny tena vao nahita tsy hita daholo le entana ordinateur portable tsy haiko tsony tsy tadidiko tsony isana folona valo tsy haiko fa lafo be valeur l'izy tamin'izany 2010 ngamany sa 2009 zany 2009 nisy an'izay zavatra zay. Tonga dia nidiko ny trano niditra chambre dia nidiko ny trano nandoalika ny vavaka Jesosy io na zao ary zavatra mitranga za hanompo anao foana za ho tia anao za handroso foana za hiady foana tomany atao anatin'izany tsy nitomany satria very ny entana fa voakasika mifoko tany anatiko tany za hanompo anao foana tsisy miala zany eto fa mbola toizantsika foana ny fanompona mbola handroso foana tsika mbola hanompo bebe kokoa isika. Tamin'izany fotoana zany dia za ny eritreritra hoe tena miaramila tsara ny Kristy tsika fa tratra ny komba mafy mbola mijoro foana efa saika ny gadra fa mbola ity foana. Ny tantaranay tena nandalo zavatra be deaibe ny olona indraindray mijery ady ohatrany hoe nisy olona tena tantara mihitsy hoe ny paoziko ny ohatry ny paozin'olona tsy mba mandray ravindena azafady ohatra zay fomba filazany azy. Ohatran'olona nanana fiainana milamindamina mandeha tomobile foana tsy hitanao ny tantarako mibabibafila dia zay ny tantarainao fa zay nanomboka fanompoana pastera rery manao installation rehetra ny fiaranay tena lagona zay fiara voiture légère fa asesika ao daholo ny fitaovana rehetra mpitetaka oatra zo mihitsy le fiara kely hoentina dia lasa za rery miinstalle an'ireo rehetrarehetra reo za rery miinstalle Saint-Etsisisa vita amin'ny 7 maraina amin'ny 12 fotoam-bavaka amin'ny 7 tonga ao amin'ny cercle maisy be tongolo manao installation fa zany zavatra rehetrarehetra zany ateoriana ampianaran'ny tompo sao dia verinao fenao ary zany tsy hainao zany fa arakaraky ny apetsaka fahoriana no apetsaka fampiononana. Plus ianao miatra hiaran'ny zavatra anankiray dia plus ianao omban'Andriamanitra dia anehoany ny heriny. Isika miantsoantso ny herin'Andriamanitra io Jesosy io te ahita ny herinao a engane tsy hiova ny fivavakao lazao kely ilay namanao engane tsy hiova ny fivavakao fa ny dikan'izany te ahita ny herinao zany ingeny dia apletao farazy ambany Andriamanitra zany ingeny dikan'izany zany ny langage lanitra fa ny langage ny tany dia zay hoe apaitao ny herinao a dikan'izay ahetry eo aho Andriamanitra. Zay ny lazain'ny apôstôly Paoly ka ny fahalemeko no heriko ka dia mankasitrako ny alemo na hihetry mba hisandratan'ny hery fa rehefa misandratra ny hery misy impact amin'ny hafa ihany koa fa raha mbola ianao foana sy ny filanao sy ianao zay menakavy kely ny fiainanay ny asanay sokafy lalan'Andriamanitra tsisy afa-tsy ianao ny hita ao anatin'izany ary tsisy filazany tsara ho apotranao zany mitsanganaka miazavafy efa tonga amin'ny fahazavanao tsisy fahazavana hita zany ao anatin'izany fa mbola za foana za sy ny filako fa amin'ny fotoana manaiky amin'izay za teo ampiasain'Andriamanitra manomboka fantatra ao amin'izay rehefa tonga ny fahoriana misy fampiononana goavana be miaraka amiko mifampitatana amiko tsy mandeha irery zany miaraka amin'i Jesosy Kristy fa na misy ary ny fampahoriana na misy ary ny ady sarotra
arakaraky ny amafy ny fahoriana ny amafy ny tanana miazona anao ihany koa amena arakaraky ny amafy ny ady sarotra izay lalovanao ny alehibe ny fandresena ihany koa petite guerre petite victoire grande guerre grande victoire ary zany ny zavatra antom-pisitsika eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy velona ho an'ny tenatsika 2014 teo eo nandalo aretina ny vadiko rehefa nandalo aretina ny vadiko any de le aretina izay tsy tena nalaza tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao izy efa malaza be spasmophilie de rehefa nandalo aretina ny vadiko a de za pastera za mivavaka ho an'ny marary be deabe ny sitrana tamin'ny alalanay nisy olona nisy kansera ny nonony fa afaka ray volana maina nanjavona ny kansera zany ny zavatra tsy hoe tsy hitanao manao ohatran'izay a de tsy nahita zany ny aina n'zany zavatra zany zay fa tena eo le olona vavahana indre mandeha tsy sitrana tonga foana izy tamoramanga faharoa mbola tsy sitrany fahatelo tsy sitrany fahaefatra tsy sitrany miansista foana izy za koa miantso foana zay marary tonga avaty sitrany ianao aminaran' Jesosy tonga ny ray volana sy tapany teo nentina tany amin'ny dokotera foana izy nentina tany fa isaky ny atao pansement de verina maratra verina marary misy fery mihitsiny zany le nono fa rehefa mivavaka ray volana sy tapany sitrany maina ny cancer zany ny asan'Andriamanitra nahita zavatra be deabe zay tao anatina tontolo na fanimpona fa tonga ny 2014 narary ny vadiko rehefa narary ny vadiko de mivavaka ako azy naran' Jesosy zay tsy mahafantatra le aretina sitrany fa tsy sitrany de mandeha mitety spesialista ny atao raharaha satria le aretina manondratsondrana be misy zavatra simuleny be deabe any lasa misy marary hatrany amin'ny tsinay marary hatrany amin'ny tsy fatapatatro rehetrarehetra ny kitikitiany dolidoly de lasa mitety spesialista zay nisy fotoana ary zay mivady tena mandritry ny alina tamin'izany mbola kely zanakay de mandritry ny alina zay tao amin'ny hôpitaly be Felatanana de izy atao séroma de mitarainy izy amin'izany de miaina zavatra karazany be deabe sepotra de ina moa izy ty ampianarina respiration de mitady oxygène de ozy izy le dokotera miresaka amiko izy tsy mila oxygène zany fitandry zalahy mody ahodiny le robinet ana oxygène tsisy ninona akory amin'io anatin'le zavatra de izy tsy mifoka mana mika mahazo aina tsisy ninona akory nefa amin'io fa le zavatra mipetaka eto fotsiny sy le machine branché de va resy lahatra izy mety mahazo aina zamin'io zany miodina ny anatiko fa maninona misy zavatra ohatran'izao iainanay fa maninona manomboka efa mitay zany tompo ao anatin'le izy ary mitaiza azy ihany koa misy antony zao ary ny antony a tsy aty aminay za zany te hizara ihany koa ao anatin'le izy mba esory amin'izay manomboka androany ny fotom-pisainana izay tsy avy amin'Andriamanitra izay manontany fahina fahotako Jesosy a ambara ho amiko mifadisoko de rehefa tsy fantatra le izy hibebako daholo zay ratsy rehetra vitako rehetrarehetra tompo mamelany fahotako rehetra Jesosy a raha anina natonga sao so de le anina tetezina daholo ty olona rehetrarehetra ty fonana raha nanao fadisona tam fona gaga le olona inona ary nanjoany ty vita daholo efa voatety daholo babaisy lovohatra tsy afaka le zavatra inona ihany ary tsory amiko tompo tsy aty amintsika tsony ny fanondro tsy aty tsony any amin'ny testamenta taloha ny resaka zany no any amin'ny Zalahy ny fanondro tena moany izy ny tantara faharoa toko fafito andiny 720 amin'izay mitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao ny aino any an-danitra no elanyelo ny ana nasitrana ny taniny rehefa tonga Jesosy za te hilaza aminao androany ny fahatongavan'io Jesosy Kristy sy ny ranona latsaka de ozy izy fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha indre mandeha fotsiny ihany de natateraka ny olona rehetra izay ho vonjena mahadio ny mahadio ny olona rehetra zay ho vonjena ao amin'ny bokin'ny Hébreu misy an'izany
Inona ny dikan'izany raha lasianabavy ny fahotatsika dia no dioviny rany Jesosy. Ny fahotako lasa, ny fahotako ankehitriny ary no avy. Raha misy zavatra miatra amin'ny fiainako dia tsy fahotako fa ho fampaherezana, ho fampiononana ny hafa amin'izay. Dia nandeha ny fotoana sy ny andro rehefa narary ny vadiko 2014 niditra 2015 zay manao réveillon évangélique. Izy mbola marary. Miditra 2016 amin'ny efa tetezina daholo ty karazana spécialiste nefa rany nalefa le spécialiste tany 18 any mandeha ozy izy any amin'le dokotera nde mandeha nomeny pile ngoda be ohatra zay. Ninana an'le izy tena ohatra reny hitanao le mpitendry roka reny. Nateriny tany amin'le dokotera lizy ty fanafodinao avereny ny volako tadavy klianty tsy mety amiko ty zavatra ty. Fa ny anaty any tena mipetraka foana mifantaniana za mpanompon'Andriamanitra. Fa manino zany mitranga amiko manomboka miresaka amin'izay ny tompo satria misy olona ho tezaina any aoriana any. Mila iainanao ny fahoriana satria misy antony any ho an'ny hafa, tsy ho anao, tsy ianao ny resaka. Efa nitantaraiko hoe zay nanambola be fa nofoanana ny vola teo am-pelantananay satria ny antony be dehibe ny olona mandaly tsy fananam-bola zay tsy ho haiko micomprendre azy. Izay ho tsotsoriko fotsiny problemany rehefa mandaly tsy fananam-bola fe tsotra ingezany. Matokisa ny tompo e, afaka ho anao fa rehefa iainako ny tsy fananam-bola, rehefa iainako ny fahasahiranana, rehefa iainako ny aretina, rehefa iainako ny tsy fahitantory, rehefa iainako ny zavatra maro isan-karazany dia afaka mampahery ny hafa amin'izay aho. Tsisy velona ho an'ny tenany, tsisy maty ho an'ny tenany, fa zay velona dia velona ho an'ny tompo, zay maty dia maty ho an'ny tompo. Zay natao hoe manana antom-pisiana. Ny trangam-piainana rehetrarehetra ao anatin'ny fiainanao io teboka voalohany zany dia mila fantatrao farakaraky ny arany zavatra eo amin'ny fiainanao ny amafy ny tanana mihazonanao ihany koa. Saotra an'Andriamanitra fa ao anatin'izao zavatra mafy zao misy tanana mahery ihany koa mihazona ary za tsy hiverin-dalana, za tsy hemitra satria matanjaka be le mihazona tsy hoe satria za mibokona be ara-panahy. Amena. Tsy satria zany ohatr'izao, satria zany ohatr'izao, satria zany ohatr'izao, tsy aty amintsika intsony ny lalao fa izy sy ny sitrapony, izy no mihazona. Zay mampatonga ilay hirahiraitsika hoe mihazona ny tananao ianteherako. Izy no manao an'io, izy mamela an'io hitranga, izy mihazona hatramin'ny farany. Fa sao heverinao fa moramora ny maharitra hatramin'ny farany aferana amin'ny tompo zany. Tsy azo hirehareana nge zany. Fa rehefa tonga any an-danitra any dia hijery le olona le mpiara-miangona ohatra le olona sendra hita very tsy naharitra hatramin'ny farany ihany. Koraha tsy moramora ty maharitra amin'i Jesosy tiako. Enjana be fa zahay tafavoaka zao aretanay mihitsy tsisy an'izany. Fa matoa maharitra dia izy no mihazona, matoa mahery dia matanjaka be le fampiononana mitondra anao. Fa tsy ianao maherihery fotsiny amin'izao nanao le fifadikana nataonao tsisy ratsy zany fa tsisy avy amintsika ny fiorenantsika rehetrarehetra, ny fahavokarantsika tsisy avy amintsika fa izy daholo dia izy manao zay sitrapony. Manomboka azonao amin'izao fotoana izao ny antony zavatra rehetra mitrango anatin'ny fiainanao. Ny fitahiana ihany koa zany rehetrarehetra mitodika ny amin'ny daholo dia mitodika amin'ny hafa daholo, amin'ny hafa zay mitranga ny fiainantsika rehetrarehetra. Zay no mila hoe tena mipetraka tsara mihitsy ny faharetana nina moa izy ty ny bazy ny fanomponan'Andriamanitra, ny fiovam-po, ny fahateram-baovao. Fa raha vao tsy miorina ny fahateram-baovao, tratra ny fahoriana le olona tsy fantany intsony. Ozy izy nandao Andriamanitra satria za miaina fahoriana. Ka satria izy ny fitezana azy hatramin'izay dia zao Andriamanitra mitabe mihitsy, Andriamanitra mampandresy, Andriamanitra mampahomby, Andriamanitra ohatran'izao, Andriamanitra ohatran'izao. Tsy voataiza le olona amin'le zavatra negatifa. Miaraka amin'ny tompony ka misy problema. Matoa Paul nilaza izy ny asaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy loza va dika zay misy ina miaraka amin'ny tsy samy teny le olona. Izy ny asaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy loza va dikan'izany mety misy ny loza.
sabatra va mety misy ny sabatra fitanjahana va ameko ohatra kely mampimenao ny am'izany fitanjahana zany zany fitanjahana zany tsy manana fatsy akanjo anankiray de rehefa tsy manana fatsy akanjo anankiray rehefa maloto le izy de mitady renirano de sasano anatin'ny renirano ianao sy ny tompo rery any mahalala fa manadio akanjo ianao io rehefa vitsy zay atapy eo amin'ny masoandro de ianao mijanonao anaty rano mody milalao rano ozy ny olona milalao rano izy fa ianao sy ny tompo any mahalala fa tsy milalao rano zany izy ao miandry zay amaina an'le akanjo izy ao atria tsisy afa-tsy tokana tsisy anankiroa fa tokana misy zavatra mety manjo fa fantatritsika manomboka androany inona ny anton'izany ozy izy Paoly Korinthiana faharotoko voalohany andiny fahaenina ary raha mpahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo zany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay jerenao tsara le passage le passage dia zao ity Jesosy mitondra ny fahoriana rehetrarehetra nohony amin'ny filazantsara ozy tsika tamin'ny ray volana lasa nohony amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay miaramiaritra amin'ny kely fetifety fahorianay maivana fetifety monja de kely raha hoarina voninahitra lehibe tsy manapataperina zay hoatrehanay ohatranao fandeha le izy ity Jesosy niatra fahoriana kely vetivety ny azo ny enjana indrindra fa ozy izy nikapoka zay nomeny ray koa va tsy ho sotroko io zay nomeny eo anatrehako sotroko io ary zany koa ny tokony toe-potsika miatrika ny zavatra rehetrarehetra masahi manao defi n'ireny problema reny ty nikapoka nomeny ray koa sotroko ity aza manao hoe avy amin'ny devoly ity ty tena zany mihitsy nge Jesosy miala ianao ry satana izay mitady hanombo amin'ny azo fijaliana tsisy manaiky an'izany eo amin'ny anarako satria izy tsy afaka amin'ny tena aminaran'i Jesosy amin'ny anarako miala ianao fa ozy izy nikapoka zay omeny raiko ava tsy hosotroko raha zanak'Andriamanitra ianao zay tonga eo anatrehanao kapoka zay nomeny raiko manomboka miova fisainanao rehefa eken'ny fanahinao zay ny zavatra zany nikapoka zay nomeny raiko atrehako ty sotranao raiko ity vadiko ity nafelanao eo sotranao fianao nandamina ny zavatra rehetra atrehako ty vitako miatrika an'ity vitako ny mijoro zanak'Andriamanitra eto anivon'ity tokantrano ity na dia tahaka zao ary ny zavatra mitranga na dia mbola tsy mivaly ary mivavako na dia mbola tsy miova fo ary ty vadiko ity zanak'Andriamanitra eto ty nikapoka zay nomeny ray koa vitako ty satria maninona matanjaka be ho izy isika le tanana miazona sany no fomba fivavako ao manomboka androany fa tsy olona mitalala olona mitomany olona mandoalika rehefa mba andoalika ihany re aza mba tomany fitalaony dia mampiasa le vavaka Jesosy iny raha sitraka ao raha esory amiko kanefa aoka tsy nisitrapoko natao fa sitraka ao rery ihany fa aoka fivavaka olona mahery olona samy defi mihitsy ny hoe za le zanak'Andriamanitra ary ny herin'Andriamanitra io miazona io ary tsy maintsy tanteraka amin'ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainako sy ny sitrapony za le olona mahavokatra za le olona mitondra fampiononana ho an'ny hafa ihany koa mety ho an'ny ankohonako zany mety ho an'ny fianakaviako zany mety ho an'ny olona tsy fantatro akory ary misy olona nge mijery any fiainatsika io misy mpiara-miasa aminao nge mijery anao io ary ianao tsy mahalala fa manara-maso izy ary misy fampiononana zay ho azony hafa amin'ny alalanao fa amin'ny alalan'ny zavatra miatra aminao io raha vavinao io misy fampiononana zay ho azony ny olona iny hafa amin'ny alalan'ny zavatra miatra aminao zay mahatonga antsika mijoro vavolombelona leto afany rehetra ihany koa mahazo fampiononana zay ny lazain'ny apôstôly Paoly mahazo fampiononana izahay averiko le passage teo Jesosy Kristy miatra fahoriana ny azy tsisy fampiononana fa hoana nambarany tamin'iray raha eo nahoana no mafoy ahy ianao fantatrao midika zany niady rery izy tsisy fampiononana niady rery teo Getsemane tena mipatrapatra
patraka ozy izy ny atsemboany toy ny rà tsemboka fa toy ny rà isan-kalina Jesosy mivavaka eo amin'ny tendrombohitra oliva fa tsy isan'izany tantara zany hitanao fa teo Getsemane patrapatraka ny atsemboany toy ny rà satria tsy nisy assistance divine na ny kely ary nofoana ny piana mihitsy ny interrupteur tsy sera ra-panahy ianao fa ianao miatrika an'io ady io irery ho atangina eo amboninao ny fahotan'ny eglizy rehetrarehetra samy mahatonga ny eglizy tsy sasafoana manota zany za tsy sasafoana manota tsy matahotra no any amin'ny elo tsy matahotra ny idiran-doza araka lazaiko anao teo tsy matahotra sao de voakapoka fa ny foko tsy mety amiko zany ilay Jesosy Kristy tompoko ny baba fahotako ny atsemboany patrapatraka tahaka ny rà teo Getsemane dia zany no tokototo zany no atao foana zany dia ndeha ho azy akafifiainana fotsiny eto amin'ity zao tontolo zao ity nefa ny tompoko sy ny Andriamanitra izay masina sy mendrika indrindra nitondra ny fahotako ataoko ahoana ny fanao an'izany za olona tsy maty eritreritra ny olona maty eritreritra manao an'izany fa ny olona velona eritreritra tsara sanatria mandrakizay ny lozana mihitsy izy nafoy zay natonga azy ny teny ny nahoany ianao ny mafoy ny teny amin'izay le nofony Jesosy tsy lay Jehova tao anatin'ny teny an'iny fa le nofony ara-pahoriana mafy loatra tsy nisy fampiononana teo izy Paoly amin'izay rehefa tonga kosa ny torinay miatra fahoriana ihany izahay fa mahazo fampiononana nahitan'iny Paoly Kristy miaritra fahoriana noho ny amin'ny fiangonany Kolosiana toko voalohany zay tsy vitan Kristy ho an'ny fiangonany dia atao kosa amiko kosa izy Paoly amiko Kristy jery an Jesosy izy zany Kristy niaritra fahoriana noho ny amin'ny fiangonany Jesosy Kristy niaritra mafy rehetrarehetra noho ny amin'ny fiangonany voaraiko izay fitiavana izay ahoana ny tsy aritra fahoriana noho ny aminareo ahoana ny tsy heretako an'izany mahazo fampiononana mahita an'izay ihany koa le olona atao pitandray manao passage le izy Jesosy ny apôstôly ny mpianatra taona mahita an'ilay izy hoay zany Paoly enjany zany maharitra fahoriana izy rahalahy izy ary jereo ny tantarany vaky sambo izy ary jereo ny tantarany ohatra zao tsika nge mahita an'ity baiboly ity dia ohatra ny hoe mamaky fotsy mamaky fe mamaky fa ho atsika nge zany azon'Andriamanitra natao nge tsisy nanoratra zany io fa filazany tsarambava lova-tsofina fotsiny fa maninona ny misy ny soratra mipetraka mba ho azontsika ny fiainana mba ho voaraintsika ihany koa hoe Paoly niaritra ny zavatra rehetra ho an'ilay fanjakany lanitra nahazo fampiononana za ihany koa toroko zao anjarako zao za hijoro za anaiky za hisotra an'Andriamanitra za hifalifaly sy ravoravo voaraiko ny fanahin'ny fampiononana hitan'ny hafa indray passage misy fotoana filazantsara tena fa sika maty fa tena ny fomba tsy takatra ny saina na tsingevan'Andriamanitra tany ambadika tany izy Monsieur Martin Luther amin'ny fomba tsy takatra ny saina fangin'Andriamanitra ny anatiny any inona ty resaka ty Romana toko voalohany 7:7 resaka fahasoavana ay misy an'izany zavatra zany niaritra fahoriana ihany koa reny olona reny niaritra fahoriana nahita an'izay ny fiangonana ny natanjaka ny nahery zay zavatra mitranga amin'ny fiainantsika mahasoa miafy zany amen ka dia mahereza daholo amen ampahereza lena manao samy mahery la zao lena manao matanjaka be fampiononana miasa ao anatinao amen lavaka isika amin'ity andro an'ity samy mitsangana dia miresaka amin'ny tompo androany raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 6 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana eny Antsahamanitra fiakarana tahaka ny ho any an-tanina renina trano mangabe amin'ny ankavia tongava soa daholo